Amin'ny fifaliana tokoa ry havana no imbonantsika eto an-tranon'Andriamanitra amin'ny tsy alahady fahavalo jona 2024 ity ahatsiarovany fiangonana kristianina maneran-tany ny andro pentekosta nanomezana ny fanahy masina. Miarahabantsika amin'ny anaran'ny Tompo mbola nitehiriziny hatratra izao fotoana izao ary mirary ny fanahy masina hoery ny faherezana ho antsika rehetra amin'ny fanatanterahany anjara fanompona izay mbola omeny Tompo antsika eo am-piandrasana ny fiaviany amin'ny fijoroana ho vavolombelona eny anivon'ny fiarahamonina eo am-piandrasana koa ny fahatongavan'ny Tompo fanindroany. Ahery no ny fahafenon'ny fanahy masina ne isika fiangonana. Iaraka amin'izao afatra izao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina isika amin'ny Jaona toko 10:9-20. Jaona toko 10:9-20. Ireo katekomenina ho raisina mba hamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe averintsika fiangonana hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona anambara. Ry havana malala, raha toka Krismasy ny tsy resahana ny nahaterahany Jesoa dia mampieritreritra. Raha toka Paska ny tsy hitenenana ny nahafatesany Jesosy ny tsanganany tamin'ny maty dia mampisalasala. Ary raha Pentekosta no tsy hanambarana ny amin'ny atao hoe fanahy masina dia ndeha atao hoe akatony ny fiangonana dia ndeha hody daholo sika. Ny Pentekosta dia teboka anankiray tsy azo iotovirana tahaka ny Krismasy, ny Paska, ny andro niakarana eo amin'ny tantara ny famonjen'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Anankiray amin'izay andininy miresaka ny amin'ny Pentekosta ny anomezana ny fanahy masina ity manoloana antsika ity. Afatra sy fampaherezana ary fanomezan-toky nataon'i Jesoa ho an'ny mpianatra nandritra ny herinandro masina izao andinin-tsoratra masina izao. Ampaherezany, anomezany toky, mbola ampianarany indray ny mpianatra. Raha andeha izy dia ho avy ny mpananatra, irahany avy amin'ny ray, ny fanahy ny fahamarinana ary ho vavolombelona hanambara azy. Ny fanahy masina hitantsika eto dia mazava fa ilay persona fahatelo mandrafitra ny Trinité masina. Raha tonga ny mpananatra izay irahiko Jesoa no miteny ho aminareo avy amin'ny ray, sady milaza ny amin'ny fanahy masina izany, miteny ny amin'ny Jesoa ary manambara ny amin'Andriamanitra ray. Ny fanahy masina dia tena Andriamanitra velona. Ary ny faharoa, ny fanahy masina dia fanahy ny fahamarinana. Ny fahatelo, ny fanahy masina dia manambara an'i Jesoa. Ny fanahy masina dia tena Andriamanitra. Efa nambara tamintsika teo fa persona fahatelo ao amin'ny Trinité ny fanahy masina. Ilay nampiasain'Andriamanitra isolo tena azy hanokatra vanim-potoana vaovao eo amin'ny fiainan'ny fiangonany. Vanim-potoana ny fanangonana. Raha nanaraka ny vaky teny tao amin'ny testameta taloha isika
dia nahelin'Andriamanitra tamin'ny fahababoana ny fiangonany ny zanak'Israely fa angoniny indray miaraka amin'ny jentilisa. Izay ilay asan'ny fanahy masina manokatra vanim-potoana vaovao eo amin'ny tantaram-pamonjena. Tsy ny Jiosy zanaky ny teny fikasana ihany fa horaisina koa ny jentilisa mba ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra. Fanahy masina miasa mba hanorina fiangonana vaovao, vahoakan'Andriamanitra olom-baovao ao amin'ny fiangonana. Ny fanahy masina miasa mba ho fiarovana, ho fampaherezana ary ho fitehirizana ny fiangonana eo am-piandrasana ny fiavian'ny Tompo. Amin'izao fotoana izao dia misy fanahy maro izay mitarika antsika hiazakazaka amin'ny karazana finoana hafahafa, sadasada, tena misy karazany be dia be. Amin'izao fotoana izao dia misy fanahy tsy fantapiaviana mametraka foto-kevitra na heverina ho fahendrena izao tontolo izao, kanjo manimba ny zanak'olombelona. Ataovy zava-dehibe ny mahafantatra fa Jesosy Kristy dia efa naniraka ny mpananatra, ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra, hitarika antsika amin'ny finoana mari-potitra ary finoana azo iainana tsara. Nampianarana an'izany ny katekomena rehetra nandalo teo amin'ny fiangonana. Misy ny fanahy masina izay irahan'i Jesosy mba hitarika amin'ny fahamarinana, hampiorina tsara amin'izany fahamarinana izany ary hananana finoana tsy azozongozoniny hiainana eo am-piandrasana ny fiavian'ny Tompo. Mampitandrina nefa i Jaona any amin'ny epistily voalohany nosoratany. Jaona voalohany toko faefatra andininy voalohany dia izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo: aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra zany na tsy. Nomeny ny Tompo ary ny rahany eo anivon'ny fiangonana ny fanahy masina. Tandremo ny fanahy tsy fantapiaviana. Tandremo ny fanahy tsy fantapiaviana. Fa Jesosy dia naniraka ny fanahy avy amin'ny iray. Jesosy dia naniraka ny fanahy avy amin'ny iray. Ho koa ny soratra masina eto: ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray. Ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray. Tsy mamaritra ny toetra ny fanahy masina akory zany, fa milaza ny votoatin'ilay avy amin'Andriamanitra. Ny fanahy milaza ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, ilay fahamarinana izay tsy azo iadikevitra, ny fahamarinana izay tsy azo ozongozonina, ilay fahamarinana tsy azo ny fahefana foanana. Mitaona antsika ny fanahy masina tena hoe hiala amin'ny fahamarinana sadasada, ny fahamarinana manjavozavo, fa andray ilay fahamarinana tena izy. Inona moa izany? Na iza moa izany? Hoy ny soratra masina: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina. Io fanahy masina io no mitarika antsika ahalala an'i Jesosy Kristy. Io fanahy masina io no mitarika antsika hanaiky an'i Jesosy Kristy. Io fanahy masina io no mitarika antsika aharitra amin'ny fanarahana an'i Kristy, ilay fahamarinan'Andriamanitra. Verina indray, tsy nozongozon'ny tantara zany. Hatramin'ny taon-jato maro, taona 1000 anankiroa
mihoatra kely tsy mbola voazongozony zany fahamarinany filazantsara zany Kristy mamonjy izao tontolo izao betsaka ny manampahaizana efa nianan-kendry hiady-hevitra momba n'izany fa tsy nahaleo ny fahamarinan'Andriamanitra betsaka ny fahefana efa niezaka nafoana ny fahamarinan'Andriamanitra ka nahafatesana martyra maro teto amin'ity izao tontolo izao ity fa indro ny fiangonana eto ihany mandraka ankehitriny miampisa ny olom-bonjena amin'ny alalan'ny fotoam-pahasoavana ifanotronatsika toy izao ry havana malala raha Jesosy no lalana sy fahamarinana ary ny fanahy masina no mampianatra antsika ahita izany lalana izany indreto isika ampahitana izany fahamarinan'Andriamanitra izany zory ny lalana fa efa nahita tokoa ianao ary mirary ianao tonga soa amin'Andriamanitra sy ny fanjakany mandrakizay mba tsy ho naman'izay very andalana isika fa efa nampahitany ny fanahy masina ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra dia ho tonga soa andray ny anjara tsara ao mandrakizay ny tompo ny fahatelo ry havana ny fanahy masina dia ambaran'ny tompo fa manambara azy ny fanahy masina no manambara any Jesosy Kristy tsy vaovao tsotra ahely ka ahely fotsiny ny amin'izany hoe manambara ny Jesosy Kristy tsy filazana fohy maimaiky fa tena fanambarana misy fahefany ny marina fahefany ny fahamarinana eo amin'ny tontolo ny fitsarana dia malaky eo antsofintsika ny fanambarana hoe vavolombelona ka ilaza ny marina dia ny marina ihany ary izay ilay vavolombelona manambara ny fanahy masina dia vavolombelona manambara any Jesosy Kristy fanambarana tsy afafy fe afafy fa fanambarana misy fahefana marina tsy azony izaniza ho lavina na iza ikiry rehefa manambara ny fanahy masina dia milefitra amin'izay mamafika atoko azy milefitra amin'izay amafisam-pony fa tonga amin'ny fanekenan'ilay ambarany dia Jesosy Kristy ny fanahy masina tsy milaza vaovao mampiome fa manambara ny Jesosy Kristy vaovao mahafaly ny fanahy masina tsy mpilaza vaovao ratsy atao hoe ny fahafatesana ny faharavana ny fahamaizana fa ny fanahy masina dia manambara ny filazantsara ny famonjena Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty loza miatra amin'ny fiangonana maro ankehitriny ndriavana ny fiodikodinana amin'ny zavatra hafa ny amin'ny fiainam-pinoana miodikodina eo amin'ny fety sy ny horakoraka ny fiangonana sasany azay atao hoe antokom-pivavana mikirakira baiboly dia variana miorakoraka ao miodikodina indraindray koa amin'ny resaka ara-politika ny fiangonana dia miadiady ao anatiny ao miodikodina amin'ny fampianaran-diso ny fiangonana dia tratra ny sangodimpanina ka tsy mahafantatra tsy ny hoe inona ny marina miodikodina ny fiangonana amin'ny resaka fitahiana sy fanasitranana mampitodika amin'ny olona mpitarika mankalaza ny tenany dia tavela ary adino mihitsy zany fanambarany ny fanahy masina ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy ry havana malala hoy ny soratra masina rehefa nampahery any ny fiangonana i Jesosy eo ampiandrasana ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 15 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko any Jerosalema sy Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany mandihana ny rahan'ny tompo ary fenony ny fanahy isika
aza menatra ho vavolombelony ambarao amin'ny fahefan'ny marina fa Jesoa efa tonga amonjy ary miantso ny olona rehetra hibebaka mba hanatona azy. Fitinina riavana dia izao. Ny fanahy masina dia avy amin'ny ray sy ny zanaka. Tandremo ny fanahy tsy fantam-piaviana mitady hitarika antsika fiangonana ho amin'ny lalana tsy izy. Ny fanahy masina mitarika antsika amin'ny fahamarinana tsy adikevitra, tsy azo ovaina, tsy voazongozona. Zoro ny lalan'ny fahamarinana dia Jesosy Kristy ary tandremo ny miempitra na mivily lalana. Ny fanahy masina no manambara ny Kristy, mampatsiaro ny asany sy mitarika antsika manendry antsika ho vavolombelona hanambara azy. Aoka ho vavolombelona mahatoky sy feno fahasahiana isika amin'ny andro havelomantsika. Anio ary dia angatao ny fanahy masina anana fahefana 100 isan-jato amin'ny fiainanao, amin'ny fiainan'ny fiangonana. Amen.